Atolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratan'ny Razanabary voangilalao Josephine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitiavan-dolo. Ireto avy ireo anomenaina ny tantara: Vantsoa, Ange, Vola, Lanto, Liva, miaraka amin'ny Faly, Sinaizy, Rakoto, Bruno, Arsène ary Arleva. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjariva no nanadosy. Dia tsy haiko lesy fa zay ny zava-nitranga. Hatramin'izay ny makaty ary izao dia tsy tapaka ny manao feno volana intsony. Tena ratsy be ny lesy zany. Dia ono tena hitany masony lahy mihetsika sy mitsiky mihitsy ve le sary? Eno ny trano no efa dolo ny ao anatiny. Ka sao dia ny hoe lahy mieritreritra azy be loatra kosa raha mahatonga an'izany. Inona moa ny eritreretako azy? Tsy mieritreritra azy mihitsy. Raha hoe mieritreritra azy foana mantsy alahy dia ohatra ny mahita zavatra tsy fahita ireny. Tsy mieritreritra azy aho eny na koa hoe lasa mibahanao an-tsainy lahy le toe-javatra taloha ireny. Dia manjary miseho sary ao anatrehany masony lahy foana le izy. Manana ny asako sy ny fiainako aka. Marina aloha fa indraindray manontany tenany momba sady manontany azy efa maty ihany koa. Fa tsy ataoko manjaka ao an-tsaiko lesy zany. Zay mantsy satria tonga dia tsoroka toy ny rahalahiko lahy fa tsy olon-kafa ka tsy soronako. Tadidio fa mety hitarika areti-tsaina ho any lahy mantsy zavatra io raha io foana no ataony lahy ao an-tsaina. Dia izany ve lesy no alasa dalà? Aza manao an'izany fa ndraindray ny lesy rotovy zavatra tsy hampozina no mety manimba ny sainy. Raha olon-kafa izao ny tantarain'lahy ny zavatra hitany lahy tao efitrano ny volana izany na ataontsika hoe feny fotsiny azy dia tsy ino mihitsy izy fa lazainy hoe olona daly lahy. Ary lahy mba mino aho? Za aloha mino sady efa nahita zavatra maro be aho zay ny tonga dia nilazako tamin'lahy hoe avelo ny volana no miseho tamin'lahy. Ka raha hoe avelo ny ary dia ahoana? Raha ohatra hoe avelo satria olo zany dia tokony hitsabo tena araka izany lahy fa tsy sitra ny dokotera io akory. Fa amin'ny dokotera dia areti-tsaina ny mahazo an'lahy dia hisesika an'izao fanafody isan-karazany izao nefa tsy mahavaolana akory zany. Ka ny vavoniko ary efa marary mihitsy aho. Izany efa tsy tapaka ny manonofy azy indraindray. Sady mandre an'ilay fofona foana. Ka izay mihitsy maharetin-dolo azy. Kinaro no ataoko eo vavahana? Izay mihitsy lesy rotoa tokony vavahana aloha ary ankoatran'izay ametrahan-tana ny lahy. Hita eo avy eo rehefa afaka na tsia. Ka izay dia ahoana amin'ny andro famadihana io izao tsy maintsy eny amin'ny fasana zany lahy? Dia ahoana moa fa io no tena ahitana ny marina rehetra. Na le trano nidirako tokoa io na asa na efa maty tokoa volana na satria lahy mbola tsy mino tsara ihany hatramin'izao. Tsy mino aly ty raha tsy tena mahita. Ka tsy matahotra ny eny ary ve lahy? Tsara aloha rehefa tsy matahotra efa zava-dehibe zay. Zay lesy fa aloha ndeha ary aloha sa mbola misy zavatra ilainy lahy ohatra? Tsy misy fa misaotra ny lahy. Bare andraso aloha. Andraso aloha vetivety akan'ireto reto ny voandalana lesy. Akondro kôkô ary sonambo. Ray lesy misaotra betsaka lesy. Tsy misy fisaorana fa dia mahasoava lesy. Lasa lesy fa mandram-peona ary aza be eritreritra tsony lahy dia telefona eo raha misy zavatra hafahafa. Zay fa veloma lahy. Eny ary mandram-peona? Mandram-peona lesy. Ty zay ry renina ny zavatra mahazo ny tovo. Tena mampalahelo tokoa zany ka. Dia ahoana? Ka inona fa meko torohevitra izy hitsabotrena. Tsara aloha no namporosianao azy vavaka. Ka tsy maintsy izay foana ny fototry ny zavatra rehetra. Ka nanao inona nefa izy nanao inona raha tsy mino dia tsy ho sitranako. Tsy haferina anao aloha fa sarotra resen-dahatra mihitsy izy amin'ny mahazo azy. Aminy dia olona velona foana no miseho taminy. Ary tsy matahotra no izy hiakatra eny amin'ny fasana amin'ny famadihana io ahitany marina. Ka manana herin-tsaina ihany izy zany? Zay fa andeha asa aloha fa sao tareta. Eny ary andao ary. Nofy ve sa tena izy? Ivolana. Kay
nanofy amin'ny volana ena nofo ratsy andray zanatsebokako ary manefokevoka be ny ato an-trano aleo aloha vaiko mihitsy ny varavarankelika zay nofo ratsy nanofy an'ileo resaka ny fanaovanay sy volana nanofo hoe mbola niaona izay ary toy ny nahita azy vatana indray inona marina ary ny tena nahazo ahy ary etondolo marina ve tena manangatra ve volana nahoana no ifeny raha vavy no lasa niaona tamiko indray ary lasa vombadiko lahatra sa fitsapana lasa dala marina lasa dala raha mitoy zao vavaka mila vavaka aingana dia aingana aleo resaka amin'ny feno anio dia nio ihany a dia resaka aminy metra hatanina sy vavahanao am-piangonana ary lazaiko azy fa le arety nandohako tsy fanina lava no antony ka tiako entana bavaka hevitra tsara koa aloha izay tsy maninona rehefa mazoto ianao fa aloha resahako dada dia izy miresaka amin'ny pastery fa ao angadato zao tsy ao izy fa nanamboatra ny fiara entana hidiny tsy misy fotoana tsony mantsy fa tsy misy fotoana tsony amin'ny herinandro ambony afaka tapabolana nisy isa le famadihany ay tokoa moa mandeha koa izany fotoana izany tena tsy hitahita mintsoko eny ary andeha asa aloha fa rahariva miona isako sakafo aty tsy maninona zay fa lasa aloha eny ary tena manao zavatra le rafozany lala izy ritovo taranakingandrina raha vahitra rivo no manao raharaka tsy mahagaga la izy olona malaza be sy mpanefevo tety amin'ny tanàna hono izany tena afa-podolo tokoa ne ny olona tamin'ny rehetrarehetra na sakafo na ny fomba fandraisana na inona misaotra anareo ihany aloha nikarakary ifeno no isaorana fahazazaly izy dia koa ty eto fatamy izy efa tokony anaingadeo eny amin'ny fasana ingeo misika ritovo hoy dadatora setarivo ay dia ahoana izany ny fiarandry dadatora setarivo mandeha nitaridalana meloa dia nendry dada dia manaraka izany ny tsika efitra menadako ay andao ary tsy alova ela izy hoetiko ny fiara ritovo sa ahoana ao zay lahy sao dia vizana be mantsy ala tsy maninona raha izay ny tinilaka avy aoriana izany izay sy feno dia io aloha lasa ireno fa tena mahafinaritra ery ty ianareo izany feno tena azo hitsangatsanganana tsara sady mandrifindrify samy mihitsy za koa efa elabe tsy tadiako afo sy mijeriko zany mba voentina ny fivolana io izay tsy mba afaka manararaotra makarivoka matetika ty koa fa ferina amin'ny asa sy variana amin'ny fianarana any an-tanàna any ary mbola lavitra angany fasana ka efa tsy akaikatsy ry avoanandrefandry hitanareo ry tazanareo ry ay ry avoanandrefandry any izao no misy ny fasana takon'ireo alakininina be ireo ka tsy tazantsika avy ety tena endratendra raha be ny etovo izany maloka tampoka teo ny endriny soa ihany fa sady ny tonga fiara fa hitako tsy eo mihitsy le ta tena io le lalana nalehako tamin'ny verina mihitsy tady tsara na dia efa hiherina ary ny taona fantatro jery fataditiko ary fantany fijepoko jery amatetika ao amin'ny rétroviseur lery tsara ihany koa izany lalana ty izany vita tsara sady ny andro izao miofaniko soa aloha fa tsy mandinika fino favarindresaka amin'ny ireny asa ho eritreri ny mahita tera-tsemboka be ito indray tena tsy azo mitovy mihitsy ny neny izany jerefa misotro rano matetika izy miakatra amin'ny lalana mahitsy iny ny fiara dia tonga anoloan'ilay vavahadika be hitanareo io ambadika io tonga sika tsy mila manontany azy tsy ny afahitako amin'ny fijery ny fidile tranona alehany
tsy mahateny intsony tovo. Tena hafahafa koa zany raha fasana. Tena ohatry ny trano mihitsy ry jery. Zaho koa ny ara tena gaga mihitsy. Tsy le vavahady vibe nidirana sy volana naneno dridroka be. Tena tadidiko tsara. Mahazo roso aty atokotany ny fiara tompoko. Malalaka tsara fa mandroso daholo aty e. Jery Fantatro fa zavitiny toneo tsara ny fony lahy. Vahoaka be dehibe ny manodidina mijery antsika. Aizy nareo rakisy avy aty am'izay avy daholo rakisy Tovo tovariana be ianao. Miantso antsika nge dadatora 7 arivo e. Ndao fa ho voana ny fasany e. Fa ngamo midy. Fenao ve adaly e. Faiza misy fasana vela hibanampanao ka. Indrindra fa misy ireo entana sarobidy eo amin'ny dadabe ireo. Midy rojo visika danabe daholo ny favadana varavarapasana. Ary any amin'ny dadatora 7 arivo no mipetraka ny fanalahidy rehetra e. Midy rojo sy gadana hoe. Tsy marina zany. Andoro sy eritovo fahazavariana. Mila mpanampy dadatoanareo. Lasa zay ry feno andao ary. Trano. Le lala tsara. Io koa le hivitra fandraisam-bahiny. Le fofona. Nzay le fofona. ka hiakatra any ambony angam sika ravelo fa idadany no finosona voalohany ao e. Ay ka andao ary andao. Aleo dada sy ireo olon-dehibe no hiakatra any fa avianao sy aoko ny misy amin'ny volana e. Volana? Teto izay no niresaka. Tsy misy fiovana tamin'ny toerana zavatra rehetra. Le fofona. Izay fa miakatra trany anaty ati-doha. Mahafenofeno hafahafa. Fofona voninkazo sy ranomanitra mifangaro. Manentoento. Tena hafahafa zany. Tovo avinge e. Ato misy amin'ny volana. Misy amin'ny volana? Ato ambany ato misy azy e. Nahoatra amin'ny tompony ny tenako afa tady ny fino amin'ny sandriko fotsiny. Tsy ho afaka mindra tsy ho zany tongotra zany. Mila ho badenina ny lohako. Tena vamarika be tovo. Jereo fa nafandehany ohatra ny tsiripiripo zany. Tovona tsy hitako azy. Jereo ny fotra ny olona tsy tonga saina zany mihitsy izy. Marina tsy. Jery Jery Ahoana? Avy vetivety aloha mba hitsikero ny fiarantsika fa mibantalana loatra. Eny ho avy Ato misy azy e. Jerenao ne vita sary sikotra daholo ny vata na trano sady na rafitra manokana mihitsy e. Ary marina teza ny sary mipetraka teto amin'ny doteto e. To kadra sisa. Sary. Le any amiko zany. Le sary ny volana mitovy amin'le anatrany hitanao iny. Salatsaka ato ambany ato kosa. Tena tsy mampino. Ivolana velona marina tsy tato anatin'ny vata. Tena tsy latsaka ato mihitsy ka. Jereo fa tia koa zao le lambo fotsiny sarina teo ambony vata. Nikrisany ala tao amin'ny sisiny ato. Lamba hoe? Le lamba neny volana ny dadiko mihitsy ny fadadidiko. Lamba fotsiny. Lamba fotsiny tsy misy sisiny volomparary. Ary to tsy mipy koa ny vata e. To misotratsotra. Oka aloha ntsoko mihitsy dada ka. Dada! Avingenareo e? Fa misy nanaka misy inne? Jereo ty misy amin'ny volanty e. Ngamo tsy mety izao ty no jerenareo nge ty izy e? Tsy mety ahoana ary karakely tya.
za mihitsy no nanidy ny karetsaka kely anankiroa hitandrainareo tsara tamin'ny nandevina ko inona indray e. eno ka nidy mihitsy tokonga io e. ka oso misokasoko zao e. de jereo koa fa tsy hitany nalehan'ny sarany volana mipetraka tetsy any dotetsy. fa tsy hitahoana koa e. jereo fa so de mba latsaka ao ambany eo ihany e. eno efa nijereko fa tsy misy ao e. mahadiodio be mihitsy. io lamba io no latsaka teo ambony teo zaoko. lamba ny sarona vata tsara tetiko no ilatsaka any e. tsy tokony hikorisa mihitsy. lamba ngiza be io. zay vahoana zany ity vaty tao misokatra ty mahagaga ka de tsy tafiditry ny valafo ve atoravelo raha izo no izy ka zany mihitsy angeo azafady mihitsy aloha nareo raha moro sy feno no jerena fa osokafany ty aloha fa tsy mazava ka eo ary inona koa zany. very ivaky miparitaka amin'ny tany io voatona ny dada tonga amba. fa maninona ty andoha parafara ty koa ty very ty sady to mbola misy rano ana izy zany e. nabadenina tsy misy reako tsony zay lazain'ny olona. misy tantely ambonimbony ao tsofoka ao sisa fanina verany dada raha vahitra rivo tao ambony io e. ahoana koa no nahatongavany ety ambany ety oatra zao iza nitondra azy ety hafahafa daholo izany fitrangan-javatra zany a. sao de mba nisy miditra kosa tadafasana eno koa misy namaky ny fasana. misy namaky ve ny fasana ry olona tsy ireo zavatra sarobidy be dehibe ao ambony ireo nefa tsy hita sady ny tsara koa ny fasana ny voaitsika teo ny gadana sy ny rojo e. aleo mihitsy rangalo sokafana ny vata de hojerena soa de nifahatonjanako mihitsy tsy ona nisy nakatato raha setaka mariny andao mihitsy aloha sokafo tokoa hoe jerena ndry fa misy inona koa e. tovo vonjeo fa torany tovo e. torana ny tarabo fa nanino nitovy teo e vonjeo re olona fa misy inona ry zareo safotra ho aby tovo safotra fanaloatra koa ato e. avady nareo aloha ibatako azy any velany mba mangatsiatsika ary vao daholo aloha ny vovotra kanjo ny feno tovo tovo dado etsy dokotera rehefa jeringe ty izy mankana be daholo ny endriny. andraso aloha fa ao mihitsy ane dokotera zaka zay andeha nge jereo kely izy raha no hoe ao ananonanao mba jereo kely azafady andrasy vetivety aloha jereko e. aleo ngamba ansika tsy mitangorona be loatra ohatran'izao e. aoka aloha izy azo rivotra aiza hoe hojereko azy efa mpahazo azy hoe ty safotro ty e. eno dokotera indraindray zany hoe aretina andoso faniny zay aloha tena mpahazo azy ka efa mba nitsaboana ve izy zany sa efa nitsaboana mihitsy ka efa manao traitement sy mihinam-panafody mihitsy izy ko zaka ny fofon'olona be eo aloha fa omeko tsindrona kely izy e. so fa ngety koa ny fitaovako matetika mantsy rehefa voavahoakatran'izao misy ny accident na maratra tampoka. marina mihitsy ny anao dokotera razaka zay afaka makamaka eny ery ambody azy ry izy na matoritory ao anaty fiara raha tiany ie de misaotranao betsaka zay dokotera tsy misy saorana fa manareta soa izy de mavitasory azy nga raseto eny ary ndeha anga amonjony ao an-trano am'izay aloha zay fa mandeha ihany ty fotoana ry olonako mandeha ihany nareo fa aleo ahijanony eto aminy ay lasa ry aloha zaiko nanahoany ianao zay ry tovo efa tsy maninona fa mandehany ianao raha ilain'ny olona aloha hijery no hijanona eto lasa vetivety ary ahy e vetivety any a de miverina ndao lasa aloha zany zay se fa de ataovy zay azahonaina tsara zay aloha endry dada aleo anga ho ao anaty fiara la izy aleo ho andro jery mipetraka andao raha hoana azahoany lahy iny ka manahoany sy zao ritovo efa salama be tsy maninona la izy aromba nga feno tsy ato lasa nanatitra voninkazo eo amin'ny fasana izy nyrainy ay toko moa fety maty androany fa vono aly ty meno lahy zao tokoa vao te anontany anylahy mihitsy fa hatramin'izay aloha tsy misy mifampiresahana loatra oatra zao e marina mihitsy lesy zany mba ahoana ly ty ny fiain'ny olona nyresaky ny olona tamin'ny famadiana iny ny olona angamo mahalala inona fa lasa afitra iny fotsiny no hitany ary nyresaky ny fianakaviana ohatra ny dada sy ry dada toraseta tamin'zareo indray aloha de ady hevitra be tsisy ohatran'izany no momba safotra ve
Tsy momba nylahy mihitsy fa momba ny hoe nakaizany sary. De hoe nahoana ny lamba ny sarona vata no latsaka tamin'ny tany. De ahoana koa natonga ny vera ho tonga teo akaiky ny vatany volana. Iza nanisy rano tao anatiny, maninona ny vata no nisokasoka. Iza namahany karetsaka ohatran'izany izay ny resaka tao. Ka eo indrindra ny tiako anontaniana an'lahy. Nahoana ny vata no nisokatra? Tao ve ny razana? Raha ny filazany zareo aloha tao e. Tena izy mihitsy ve? I volana? Izy hono e. Satria mbola teny amin'ny tenany daholo ny zavatra nampanaovandry zareo azy. Ny volony lava be milantona anta aza tsy miova mihitsy ozy feno. Ny sary aloha de fantatra lahy fa iny ety amiko iny. Lamba latsaka osa. Le lamba nomeny volana ho tafiko fa nangatsika be tamin'iny. Tadidiko iny tena tadidiko iny fotsifotsy misy sisiny volomparasy. Raha ny vera indray mazava loatra fa le vera nanomezany rano sotroiko fa ny vata. Io tsy azoko. Nahoana ny vata no nisokatra? Lasa lesy. Niarina to izy zany. Aza mirediredy eo lesy. Ka iza ara ny nanokatra ny vata e? Sa kosa mpamosavy hitan'ny lahy tao anaty fasana io? Mpamosavy ve amin'ilay volana e? Mety kosa. Ka iza mahita raha maka ny endriky volana lesy mpamosavy? I volana ihany iny. Na asa ny avelony amin'ilazay lahy. Zay zany lahy vao resy lahatra. Ahoana ary ny fomba nivoan'ny fasana raha tsy izany amin'ny laka? Satria tafiditra tao anatiny mihitsy ane izay e. Ary tsy nidy izany ny vavahady fa tonga de nivoa. Eny na ny varavaram-bato ary moa izany ny filaza azy. Nefa de lasa nidy rojo be sy gadana no hitan'ny dada Torasita tamin'iny. Indrindra moa tamin'izy nanadio teny. Tena zavatra mampiorokoditra sy mahatalanjona ilay izy ty tantarany lahy. Ka inona ny dikan'izany amin'lahy? Ary inona koa no tokony atao ity? Aleo lesy aloha ritovo andinika fa manaraka amin'ny resaka bebe koa. Fa ora? Efa mba nametra tanana ve lahy io sa? Tamin'ny fotoana niresantsika iny ihany. Tsara kosa lesy zany. De efa mba nanahoana nefa mifatsapahana lahy ny tenan'lahy? Tsy nanao fiazo-tsony aloha ahy. Nanjotra ny tababolana teo aho de nilamin-tsaina. Tena moa talohan'ny famadihana. Ary amin'izao? Hatramin'iny famadihana iny de nanao fiazo indray aho. Fa inona marina ny zavatra nitranga teny amin'ny fasany e? Tamin'ny lasafitra iny. Zay koa ny saky anontaniako lahy zao. Ka tsy ino ahy lahy raha ilazako. Hoe maninona? Vao nandeha aloha de fahitako fa hafahafa lahy. Tena tadidiko daholo le ty ny lalana. Ary le trano nidirana tena mbola tadidiko tsara mihitsy koa. Vao tonga teo de efa tena badenina be aho. Na ny fihetsiko aza tsy normalina tsony le ty. Ohatran'ny tsy tompony tenako izany mihitsy aho. Ka zay mihitsy no nahatonga anteny tamin'ny lahy hoe tandremy tsara ny fihetsehako. Ka tsy voatandroko mihitsy satria tonga angely ty aho de hafahafa be. Tao anaty fasana aza efa tena badenina mihitsy. Nangovitra sy tsemboka indrindra moa raha ny feno jerany misy an'ny volana de nipararitra ny lohako. Na ny belty ny sofoko. Tena farany henoko zao de dada Ravelonarivo ny teny hoe sao de nisy nakatato ary ny vatin-janako. De zay tambotsitra tsy natsiaro tena. Ka inona zao ny zavatra tsindroko amin'izany ao zay lahy? Ny zavatra hitako sy ny fioeniko tao anaty fahatsiarovan-tena tia. Ka inona lesy zany ritovo? I volana. I volana? Niseho tamin'ny lahy indray zany izy? Nijoro teo amin'ny loko. Nijoro teo amin'ny loko toy ny natako azy heritaona lasy zay. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity nalahelo be nendriny. De ahoana koa ny toyany? Zao ve ianao hoy izy vao tavaverina ty indray? Tandremo hoy izy fa mamadika ny teny fanomezantsika. De zay nanjavona izy.
Dia ahoana ry ty zany ry tova? Ahoana moa e? Ataoko ahoana ny fanambady lolo sy matoto? Ahoana? Ina neritreritr ela? Mangala aloha aina tsara lahy. Toy izy ny vavaka. Misy zavatra tiako hamarinina kely. Inona ny tiany laho hamarinina? Rehefa hitako lesy le zavatra miteny amin'lahy ihany aho. Zay aloha fa aloha andeha. Salama tsara lahy dia mahereza. Eny ary lesy. Zay dia misaotra. Dia manahoana nefa izy ao e? Salama tsara tsy manina aloha ny fijeriko azy. Zany? Aretin'andoha zany no tena mahazo antovo ve? Zay mihitsy hony. Ka efa fantany zany? Efa fantany ka zay zany vao resy lahatra. Dia ahoana? Nakatoro hevitra tamiko izy aloha amin'izay tokony atao. Dia ozy aho hoe voalohany indrindra aloha dia tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany. Zay mihitsy. Nefa raha tsy mino izy dia tsy mety. Ka mahasolon rahalahy ihany nefa tsy afaka hijery azy fotsiny amin'izao fa tsy maintsy hialana neniny. Misy olona mahay manasitrana andreny aretindreny koa ne? Ka io mihitsy ny eritreretiko izao ry renina. Manamafy fa izy zavatra hiatra aminy raha tsy voavonjaingana izy. Aza miteny an'izany ianao ry jery aho. Ka marina anie zany. Tsy tia ilazana izany eo masony aho. Ka inona ny ataonao ary? Rehefa tsy sitra ny dokotera izy ry renina dia mpitsabo gasy no atoniko. Ody gasy? Ka raha izay no asitrana azy dia ataoko e. Ny fahazahoana an'ilay ody gasy no tsy fantatro. Rokandro malagasy ireny atao e. Mivavaka mahery sy fametrahan-tanana no tokony atao sy masoana ry jery. Nefa rehefa tsy misy ovana dia avela amin'izao. Tsy maintsy mandeha any Antsirabe ahy. Ho any Antsirabe? Eno any amin'ny toerana nahavo azy. Sady anadiadiny olona manodidina eny momba ny fasany. Ry jery aho. Sao dia enao indray ny idiran-doza anatin-doza zany ka ho raharaha e. Aza matahotra ianao fa haiko ny ataoko e. Tsy adala. Eny ary. Raha isakana anao mantsy mitotry ny hoe anarany tozy. Ka tsy azoko atao mihitsy koa no manary azy amin'ny fahavazana izao e. Tsy manana nizaniza afaka hikarakara azy izy ry reniny. Eny ary rehefa izay mifanapaka-hevitra ao e. Ka roviana ianao mikasiny anaingy? Raha pitso ihany rehefa tsy misy atakandro. Ivilany amin'ny dadatoany feno zany ianao? Ohatra tsy atao fatrany akory zany. Iza moa ireo fianakavian'ny fofombadiny tovy ireo no mahalala an'izany. Tsy misy mahalala ny tena mahazo azy afa-tsika. Famitorana mangina no ataoko any. Zay zany. Rehefa fantatra izay ilaina dia miverina aingana ianao fa aza mampitaintainao. Aza matahotra ianao fa mahatokisaka. Tia izao le lalana. Ary eo ambadika rerikininina lefa niriny misy en'le fasana. Mangina be ny ty lalany ty raha vao afaka ny sapanany. Amin'ny anebakebanandro toy izao. Iza re zao ny olona ho an-tany iny. Sady jery tsy misy tanàna mihitsy koa raha tsy ry andafy tsy mitambara lavitra be ry. Andraso. Toa misy olona tazako ry mipetraka am-pandalana ery amin'ny sariko. Mpiandro iny kosa angamba izy izany ke. Aleo ajanoko ny fiara dia antoniko iny. Manahoana ianao ry tsaky? Manahoana ianao ry tsaky? Toa tsy maheno izy izany, laro talongana. Aleo atoniko kakany. Manahoana ry ianao ry tsaky? Azafady hoe mba asaika an-tany zavatra anao Hoazay ry tovolahy? Tsy zany fa mipetraka ety amin'ny manodidina ety nga ianao azafady? Mipetraka ery avarabaratra ery fa hoazay? Tsy zany fa saika mba an-tany zavatra kely anao Momba n'inona? Momba ny fasana anaty alaky ninona ambony andrefa niriny sy ny olona milevinao. Fa ahoana inona ny mezanao ry tsaky? Iza moa tsy mahafantatra n'antanandolo raha mbola olona ety Antanandolo? Zay no anaran'ny toeran'io ry tovolahy. Toko moa ka mba afaka manazava amiko momba anazy ve zay momba le tanàna zany ve anao zany ry tsaky?
tonga avy lavitra ianao ry tovolahy mba hitadiny marina. Ahoana hoe? Tonga avy lavitra ianao mba hafantatra ny marina hoe vitsy ny olona manana fitiavana manatoanao zao nefa... Fa ahoana no afantaranao ny antondriako aloha fa ohatrany mahagaga any izy zany. Fantatro daholo ny zavatra tadiavinao sy ilainao. Fa ahoana tsara? Raha tsy mahadiso fa iza moa ianao azafady? Tsaky Ranokona no anarako. Tsaky Ranokona? Zany hoe pisikily ingainao sa... Tsy voatery ho pisikily daholo ny olona manana faminaniana sy fahitana ry tovolahy. Ka azafady ary, eny fa azonao ambara amiko zany momba ny fasany sy ny olona milevinao? Ingaandrina Ravahitra Rivo sy ny Zafikeliny no milevinao. Zay vo avy nofonosiny tamba voaingana. Nga tsy fantatrao zany. De le mpanompony ray, lehilahy lehibe atao hoe Rafatro, milevina amile fasana dongo-tany eo ambadika atsimo. Rafatro? Ie, mpanampin-jandrina tao aminy eo. Tena zay le olona nolazainy tofa nanamboatra ny fiarany. Raha midina kely eo ambany ao ianao de misy tanàna kely atao hoe Andranosoa ao. Ny olona rehetra amin'io tanàna io de tsy misy samakararo arivariva ty atsinana tanàna fa mandolo ny fasanao tanandolo, indrindra raha tsy nambolana. Tsy nambolana? Tena tamin'izay mihitsy le fotoana nandehanany tovy taty. Nahitany any volana zany. Zay zany nahavoan'ny tovo. Tena lolo marina tokoa no niseho taminy. Ka hono ary kaiky? Efa fantatrao moa zany ny zavatra tadaviko sy ilaiko ka inona ny mba toro hevitra azonao omena ary fa eny mampalahelo amafy mantsy izay namako izay. Sarotra be ny zavatra mahazo an'le namanao ary tsy hitako izay tenenina anao fa ahoana rery tsaky? Mba miangavy re raha mba misy zavatra azonao atao ihany. Ty zao ny tonga am'le hoe androso maty reny be, ihemitra maty ray be. Tena tsy azoko mihitsy ry Tsaky Ranokona. Raha tsinana ny volana omaly anaka tsy maintsy ho feno manana izy anio ary ho kely sisa raha-pitso de ho maizina am'izay. Ry Tsaky Ranokona, vao maika tsy mazava amiko mihitsy. Tsy misy volana roa fa iray ihany anaka, na ho feno izy na ho tsinana na ho maty tanteraka araka ny toninandro. Ireo telo ireo anefa tsy maintsy miseho sy diavina. Ekenao ve zany? Eny ry Tsaky, ekeko anefa misy zany ao anatin'ny volana ray. Ary ao anatin'ny fiainan'ny olombelona iray ry fanjarany zay. Tena tsy azoko mihitsy ny tiana ho lazaina. Tsy ho sitrana tsony ve zany tovy sa... Tsy de zany loatra. Mandehany ianao miverina. Misy olona lehanao sy anoro hevitra anao akoatra. Eno tsara ny teniny. Raha manak'izay lazainy le namanao de mety ho avitra ihany izy. Mangatama mafy amin'Andriamanitra. Azafady aloha ry Tsaky. Olona moa zany? Ho tadidinao izy eny an-dalana miveriny. Ny tena sarotra mantsy de izy efa nanome tokony maty fa tsy maintsy hiverina. Tokopity tsy hivadika. Efa ny fanomezana izy rototo ilay izy ka tsy mora ny mivady bolana amin'ny teny menanaka. Tena loza tokoa zany ry Tsaky. Inona loatra re nahazo mitovy? Efa andro miditra io anako. Eny ary ry Tsaky Ranokona. Rehefa izay no tiany sisa azonao omena de andiverina. Eny ndeza tsy izy ary aza kivikivy sala amin'io de mbola mamerina ny fisaorana anao ry Tsaky Ranokona. Zay fa veloma ianao soavadiry tovolahy. De inona zany no ataoko? Ny andro ty efa miray. Aleo rangalo andeha sakafo kely. Sady nona zany sady fiditra natany fotsy.
Tany fotsy. Profeseur Sinazy Marina. Laina liaingineny farata ny Dalatorotsoana rary. Zay vao tahatidiko. Andraso aloha fako anaty karniako ato ngamba ny adresiny. Amraso ty eto. Tena ho takavy ty trano ty. Engany ka mbola ao izy fa tsy mifindra trano. Fa iza marina aloha le olona lasain-kiaka ranokona hoe ho alehako sy notatidiko eny an-dalana e. Tamin'ray izany. Ary iza ihany ary tijery mbola tsy tonga foana. Hariva ihany ty ny andro. Izay misy telefona. Iza koa ary zany. Jery ka isarako sainako zany. Allo? Allo Irene? Ie, fa ahoana fa aiza ianao? Atao trano mitovo aho e. Efa ty mitovo aho nisy zava-dehibe tsy maintsy tonga de namatranako ty aminy. Ay, de ahoana zany? Tafandriana zany ianao? Enao ve adala Irene? Tsy maintsy mody aho na amfiry rehefa vita ny resaka rola. Eny ary. Miandranao zany vao misakafo Tonga de minana fa finosy fotsiny ny fa tsy malenina. Zay fa veloma. Tsy maintsy mbola mampandre any Irene toy izay aloha vao anona fa so mitaitainao lesy izy. Fa loto izy na niresantsika izy Fa taiza marina la ty. Angaha tsy hoe namita hiraka makia tany akay zany. Tsy zay mihitsy nisy dia lavitra nalehako. Zao mihitsy aho zao vao tonga. Zao amin'ny 7 arivo zao ve ty? Eno Fa taiza raha? Tany Antsirabe. Tany Antsirabe? Eny teny amin'ny fasana namadiantsika. Teny amin'ny fasan'ny volany. Fa nanina teny amin'ny fasan'ny volany laly ty. Araky ny teniko tamin'lahy nisy zavatra tiako hamarinina teny. Ninona? Betsaka vesy. Raha ny teny izy aloha tsy tonga tena niakatra teny amin'ny fasana akory fa nijanona tety ambanimbany atsinanana tety. De ahoana ty? Teo nisy olona nanontaniako. Rangaha lehibe zay izy poniny akaikeny any. Ny andrombo teo. Izy zany? Zany kiaka ranokony zany. Kiaka ranokony? Eno De ahoana ho izy? Fa inona aloha nanontaniana azy? Momba ny olona milevina sy ny tantaran'ny fasana. Mba fantatry elahy moa fa manangatra isaky ny takariva tanandolo misy ny fasana io. Indrindra raha tsy nambolana. Ary matetika mihitsy. Tato anatin'ny 10 taona zay rehefa nifotorako le ranokony. Zany hoe hatramin'ny fahatesan'ny volana. Anika tsy misy samatsaka takariva ny poneny amin'ny manodidina eny satria mandre feona tovovavy mihirana mitomany na koa iseho indraindray. Iseho? Eno ary de mitovy daholo ny filazan'ireo izay nahita. Tovovavy lava volo sy miakanjo fotsy lava be. Mandeha eo tokotanim-pasana na eny ivelan'ny fasana eny. I volana zany? Fa izandray ary efa nisy olona roa raha maty. Maninona ty? Nisy olona roa maty hita teny amin'ny manodidina ny fasana teny. Vehivavy ny anankiray ary lehilahy ny iray. Ary ny mahagaga de mbola tanora daholo ireo olona ireo. Ny anankiray ny olana ny tendany. Zany ve? Eno Andranosoa ray vohatra moa de tena miferinaina mihitsy. Andranosoa? Eny, le tanàna kely eo ambony andrefan'ny fasana. Raha tsikaritra elahy tamin'ny andron'ny famadihana. Nisy olona vitsivitsy nitokatokana somary lavitry ny fasana tsy sanana akaiky fa nijoro teo anilan'ny vavahady. Tsikaritra ireo ka. Le zavosavotra. De avy eo nijerijery be aro zareo? Reny ny mponina ao Andranosoa. Nahazo fanasana izy ka tsy maintsy nanatrika fa tsy niandry ny farany zareo fa vetivety ihany de nody. Marina zany. Efa koditra alesy ny olona ary ny olona rehetra eny mahalala ny tantara daholo. Fa ahoana ty? De ahoana ozy kiaka ranokony? Zay no nazavainy olona hafahafa le izy, fantany hatramin'ny atondiako. Fantany hatramin'ny atondiany lahy ahoana indray? Eno fantany. Ny olona tsara fa zao ny lesany tamiko. De zay lesany firesany tamiko.
Tsy manan-kivy na mampatahotra ny lahy fa hanampy an'la ho sitrana. Izay no zava-misy. Fa nahita ny olona tokoa ve lahy? Hitako teny an-dalana hiditra natany fotsy vao tsaroko tampoka. Professeur Sinazy, olona naleandrineny faraloha olona fony izy nitsabo ny dadatoro Otsonina, ary izy no nahasitrana azy. Iza indray ity izany olona izany? So da mamanay lisy narary hafafoatra ny lahy koa izy. Olona fantatro ary azo antoka tsara io. Mitovy tsy misy valaka ny filazan'izy Kakiranokona ary ireo mponina ny fotorako teny amin'ny manodidina teny. Ka inona ary no asaina atao e? Zao lesy misy alanenina farany azo atao raha ohatra hiky ny lahy nefa maninona indray ary? Tsorona amin'ny lahy aloha fa tena sarotra le izy. Sarotra? Sarotra ahoana indray ity? Zao zavatra roa tsy maintsy atao. Voalohany aloha dia omena azy le sarin'ny volana, dia izy no amerina azy eny amin'ny fasana, dia avy eo ela ho ampandrony. Falohan'izay nefa dia ahoana ity fa maninona raha tonga dia tenen'ny lahy fa eo koa elasy. Tsy zao lesy tsy maintsy misaraka amin'ny feno lahy fa tsy mahazo manambady azy. Maninona ity? Zay ho tsy mahazo manambady ny feno lahy fa tsy maintsy miala aminy. Elahy nga-dala? Nahoana moa lesy ny lazaina adala? Zany ny zavatra asainy atao raha teo sitrana. Raha ny tsara ny volana aloha dia azoko meny, fa saika nidorako aza fa adiniko foana le izy. Fa raha ny mandro koa aloha dia mbola azoko ekena ihany, fa raha ny hoe hisaraka amin'ny feno, tsy misy hevitra raha izany ka. Mbatovy amin'ny toeran'ny lahy aloha ny toerako. Fisehoana sy vodiondry efa vita, fianakaviana efa malala daholo. Ataoko ahoana ity ny filazan'ny feno hoe tsy hanambady anao indray fa nga kilalaon-jaza izy ity dia mba ahoana feveran'indray aman-dreny ny feno amin'izany fotoana izany? Ny fiangonana sy ny tany amamonina mangany fotsiny, sa tsy voaka ny trano intsony fa ilevim-belolato noho ny fahafahambarakako. Tsy olana le izany fa mandeha miala lavitra any amin'ny provinsa fotsiny la. Le tiry jery na ho aiza anenjika foana ity mieritreritra ka fanambadiana tsiraikitra ve tsy atao maharatsy fihavanana izany. Ny tena tiany lahy mihitsy ve izany dia ny aravan'ny fanambadiana izy feno e? Tiany lahy ny aravan'ny fankatiavanay? Tsy zay kosa le sorokolo. Tsy ny amonjeny ny ainy lahy no anaovako an'izany. Tsy vitako ity izany. Miala tsiny amin'ny lahy, tsy vitako ny ametaka zanak'olona. Eny fantatro izany nefa noho ny tsy fidy no anaovan'ny lahy izany fa tsy fahamaninana ery to. Tsy mety ho azy zany. Tsy mety izany satria fieno sy ireo ray aman-dreniny anie tsy mahafantatra an'izany fa heveriny fa hojy lambotim-pamitaka sady tiako lesy feno tsy foko izy. Eny zay le fitsaboana tsy maintsy atao nefa raha ikely lahy sy ilainy lahy azy moa dia zay le izy. Tsy ikeko hafa mitadiava va olana hafa raha tena ampy ahy lahy. Dia tsy hitako tsony lesy. Fa inona nefa aloha tsy maintsy isarako amin'ny feno inona ny antony? Maninona raha verina any fotsiny le sary dia zay dia vita dia avy eo amandro. Misy antony lesy eo matoa izy miteny an'izay. Ka inona ho azy antony izay? Feno sy volana mitovy ihany. Raha vavy ny kambana aminy eny feno sy ilako volana mifameno izany izy roa atrany akibon-dreniny ihany. Aina ray mizara roa lesy izany Zay aloha ny fanazavan'ilay professeur azy. Ary zay koa vao azoko ny tiany Kakiranokona lazaina amin'ny volana feno sy tsinana. Raha tsy maintsy maizina avy eo volana ray ihany lalina be le resaka. Tsy vitako azy zany amin'lahy. Na dia tsy maintsy hiatra amin'ny ainy laza. Ahoana moa ny tonga dia anaovan'ny lahy hoe tsy maintsy hiatra amin'ny aiko Ka zany no izy raha mbola mikiry biby lahy araka ny tenin'ny olona. Dia mino an'izany koa lahy. Ka zay tsy finoany lahy zay koa ny tena mahavoan'ny lahy na fivavahana na inona. Tady tio lesy roto fa mila finoana ny zavatra rehetra. Ka na ino azy aly ty hitako ny zavatra takiana amiko. Daholo ary rehefa tsy sitraka lahy aleo hijanona any. Tsy mety tsony mihitsy sady efa lasa lalina loatra. Indrindra moa reto invitation mariage reto zao efa vita. Vitany keo reo lesy. Tsy afaka hiverin-dalana tsony
na ho ty tena vandoza ihany koa. Tena tsy azoko mihitsy izy. Inona ny tsy azony lahy a? Tsy azony lahy tokoa a? Efa mitohy jazangely ty feno e. Zay ny tena antony lehibe. Rovolana ankibony. Zay ny valiteny Rirenina. Efa be voka ho mifeno, be voka rovolana. Ka inona no hevitra amin'izany? Ka tsy hitako tsony e. Ka tsy aleo entina hivavahana ihany verijery a? Hafa ihany anie zany hoe herin'Andriamanitra zany e. Marina zany fa raha mino izy moa mandinina fa izy anie ohatrany tsy eo mihitsy fa manao alasa fay fotsiny. Ino hoe tsy mahita fa tsy miraharaha mihitsy izy. Zay miatra de miatra. Mahery tokoa anie ny fitiavana Rijery. Tena marina zany Rirenina. Mahery noho ny fahafatesana aloha ny fitiavany. Sady zay indray zany efa misy sombonena manangasanga ao. Nga hita. De ty zany ny taratasy fanasana amin'ny mariazindry zareo. De roviana hoany? Amin'ny 20 volana Desambra hoany. Ay, alohan'ny Krismasy? Alohan'ny Krismasy. Jero ihany aloha zay alanena azo atao aminy fa aza malaty kivy ianao e. Tsy hitako tsony re Rirenina. Mitadiava olo-kafa afaka hitsabo azy ary? Raha mahita moa fa tsy betsaka ny mpitsabo fa vitsy no atokisana azy tena mahay e. Zay koa aloha e. Eny, ho hita eo zany fa aloha kintsika amin'Andriamanitra. Zay indrindra. Oay Rirenina. Be olona kosa izy zany. Ka ho daholo na ny fianakaviana na ny fiangonana na ny mpiaramonina na ny mpiaramiasako. Jereo angetovy amin'ny zato pataloha velondrirana lobaka fotsy mangatsakatsaka. Teny toy ny tantanany manana tamin'ny mariazitsika mihitsy ny tantanany azo. Ary zato feno sirainy ka tsy hitanao? Tipoka falinery izy. Tipoka falinery zao ny fony feno na tsy hitako azako. Fa mba voatsikary tokoa hoe raha matora soren'ny feno. Tokotro manjomonjombona ohatry mangano amin'izany. Diso fa loatra angamba. Na mety mahatsiaro zavatra paponga. Volana avy eo ianao. Tsy maintsy mahatsiaro kosa aloha amin'izao andro zao e. Ary andao amin'izay tsika hiditra fifampafiditra daolina iny olona. Jery a. Ohatry ny endratrendra be ny fijerika mitovy zany. Sa hoana ho ianao? Hitako efa mangina aloha ianao e. Miteny eny pastera. Maninona ry azany? Ohatran'ny hafahafa? Tsy azoko mihitsy ny haiko. Tena marary indray ary avy. Eny ary. Foretsika menakavy androany sabotsy 20 volana Desambra mba anamasinana ny fanambadiany Ratovo Herimanana Jean sy Ravelonarivo Fenomanana sy anatritry zany. Tena ohatran'ny fanimpanina indray zany. Marina tsy. Dia anao toy ilay tany amin'ny fasany iny indray ary. Andriamatoa Ratovo Herimanana Jean. Eny pastera. Ekenao ve ny andray ramatoa kely Ravelonarivo Fenomanana ho vadinao? Ekeko pastera. Raiso ary ty peratry ty ary atsofoy amin'ny ratsatana no mariky ny mahavadinao azy. Fanina. Jery a. Jereo ny atovo e. Magofotra be ny tanana. Sady toy ny vembena fafana izy zany hoe. Efa tena nadinika fitsy mihitsy ato mahay. Hitako io vabe zany izy. Afafana ny endra ny fitsy. Tovo! Fa iza no miantso ahy? Ary inona mampieriky tamokazany orinahitra Jery? Jerenao ne e? Tovo! Jerenao ne. Fa izy ty tovovavy miakanjo fotsy lava be tamin'ny manatona ty. Ohatry ny tiana ny tovo zany e. De jereo fa mierika makany aoriana daholo koa ny masony olona rehetra. Fa manena ary tovo e. Asa rehefa mangina aloha ianao Rirenina. Fa toa. Toa ivolana ty tamin'ny manatona ty. Tonga ary tovo a.
Tonga? Inao ve io e? Ie, za ty. Fizandresanao ry Tovo a. Iza raha nijerenao any ariana any e. Tovo malalako. Ity volana e. Efa niandry anao ela ary malalako a. Raiso ny tanako dia atsy fohy aingana. Raiso ny tanako dia atsy fohy miperatra. Andro ny fampakarana antsika ny androany fa tsy ana roso feno e. Ohatra. Ino ty lazainao e? Tovo a, fizandresanao e. Fa maninona ary ianao? Marary nga ianao io. Efa tsy hinana ny volana fa tsy feno manana tsony e. Vadiko ianao ry Tovo a, vadiko. I volana? Tia? Tsy volana fa feno e. Oe. Fa hoana lazanao azany e. Fa maninona ianao ry Tovo a? Tanona ny anarany volana ny Tovo teo e. Renao? Riko tsara mihitsy rena. Azafady aloha ianao fa hoe mihitsy a. Fa hoe izy ianao e. Tovo aho a, marary izy. Mety ny avely ny volana indray ngamba ny tonga miseho aminy. Ny fantatro fa tsy ifady-bolana amiko ianao ry Tovo a. Efa nanome toky ianao fa hiverina sy tsy hanadino ahy. Zava-dehibe amiko ny toko-piny fanomezana. Natoky ianao ahy. Herintaona lasa izay ohatran'izao tsara. Tonga ty ny fotoana. Manomboka izao dia mpivadsika sy ianao ry Tovo a. Tsy hanambady anao a. Mandeha any ianao, mandeha any. Tovo! Andray! Tovo, fa maninona se? Atsy fohy miperatra fa miangy ange pastery. Atsy fohy amin'ny tanako miperatra ry Tovo, mariky ny mampivady atsika. Tsy ho a. Tsy hanambady anao a. Lolo ianao. Lolo efa maty. Avelo. Miala amiko ianao e. Miala amiko. Miala ho a. Vonjeo ry tadatsy ny fatorany Tovo a. Jereo fa mintsitra be nge izy zany. Tovo. Tena safotra izy sady maratra be. Vonjeo re olona. Andray mary. Irena velo fa safotra koa feno a. Tena safotra ny zanako marina. Feno a. Izy. Marina. Io korainy io fa mitambotsitra ao am-toerana koa ny Ramatora Soreniny feno e. Fa aloza ina daholo ty Ramatora Nora fa nisy iny e. Asa rehefa tsy fantatro tsony re. Mampisahotraka ndray fiangonana marina. Tsy tatsozy eo raisina. Fa laketraka tsy misy mahetika tsony pastera. Andre kakika. Aiza zany? Ohatrany feno la fa aza mihetsika mahery aloha e. Ohatrany feno? Eno a. Fa naninona? Ary maninona ty zany lohako zany? Safotra lesy lahy dia nianjera dia misy maratra kely eo amin'ny lohany lahy ao a. Safotra? Eno a. Safotra tany am-piangonana. Tany am-piangonana? Andray, zay vao tadidiko. Mary azy nisy feno? I volana? Volana? Toa, aza mipembafy aloha lahy fa mbola reraka dia aza mbola miarina koa ny dokotera raha vao eo no avy nitsabo an'lahy. Tsy mbola mahazo mihetsika mahery anie raha. Aiza ty feno? Fa aiza feno tsy miteny? Any amin'ny hopitaly lesy izy. Any amin'ny hopitaly? Fa naninona? Tovo, aza miteny mafo a. Matory ao ambony ao Ramatora Soreniny feno. Reraka be koa izy vao avy nitsindromy mateo. Fa maninona feno le ty no any amin'ny hopitaly? Safotra tany am-piangonana koa lesy izy. Nianjera mafy mihitsy. Andriamanitro. Noho izy mavesatra dia nasain'ny dokotera nentina any amin'ny hopitaly izy aloha. I Renina sy Ramatora Noro ny vady no nanaraka azy any. Aresy dada. Ao ambony eo izy miarerenareo ao. Jery, i volana altia. Natao am-piangonana ne izy. Ny avelo mantsy lesy. Efa fantapatatro mihitsy satria tonga dia hafahafa be la. Ohatra ny nahitako azy iny. Tamin'ny heritaona iny ihany nahitako azy.
nanatona teo izy nanatona teo amin'ny alitara lesy izy de toy izao teny efa nandindona mihitsy lesy iny ary tsy nisy afa-tsy elaharery no nahita sy nandre azy zay no nahagaga ny ray fiangonana tena loza lesy inona ny tianao ataoko de tsy vita zany le mariazinay tsy ho vita lesy rotovo najanona aloha tsia aninona loatra ary ny fiainako ny lasotro zao hoe tovo hitady vaolany tsika fa aza taitaitra lalo fa mamitsatsara alo zay ihany renina ahoana nanao ny fiaina mandeha morasi be izy fa ahoany raha aloha tovy dia aza miteny mafy eo masony ianao ka fa ahoana teneno da tamin'ny fiaino dia tonga ava ty amin'ny hopitaly ianao fa misy fanafody be deaibe tsy maintsy vidiana fiaino tsy dia misy atahorana ny aminy reraka be fotsiny izy fa le saza tao akibo no afakako oly ty fa misy inona ly ty izy le niantso teo irenina lesy zany nanao anao ny fiaino tsy maninona honisika reraka be fotsiny mila mividy fanafodiny de ndeha ho an'ny vetivety aho fa ilaza mitadara velo alo ka nanaona ry se nanaona izy tao efa tsy de maninona izy ka azo dolo reo fanafody ay ka misaotra anareo ihany aloha tsy hita tsony ty fahasairana ny ty anakako marina ary raha matory atsonga anao ao mbola matory eo izyko fa ona naka izy tovitoto nga tsy matory eo ambany eo izy tsisy olona ny ao fa nakaiza ka za koa moa variana atao ambony ato amin'ny raha matory azo atoko tsy ao mihitsy oa aleo jereko aloha sao any tokotany any nany amin'ny efitafa any jereo any any aloha fa ho aiza vetivety eo izy sa asa so de nivoaka ny velany any kosako misy taratesy latsaka ty antany ty ry jery aiza ve ty ary soratra tovony izy zany aleo jerena fantaro toolo ny vaovao fantatro ny zavatra nahazo ny fiaino ny telefona ny hopitaly lasa amany olana mahazo tsy kipo zao tsy kina saiko sy ny vanahiko mandazo zavatra ny tranga zao ny eritreritretra ale fanazavo zay sy izy tsy matahotra tovo tena tovo fa misy ina ry jery andao andehaingana aloha sy oay ze hijery any an-tranony any tena tsy atany atsonizy tena lasa izy ry renina fa lasay ze lasa eny amin'ny fasana fahaizany ray tsy azoko eny amin'ny fasana any atsirabe eno any amin'ny fasany volany mety ny fiarany tsy maintsy enjehy atsika iny alo tena mahamono telefônina izy mitandrima ihany ianao ry jery mandeha mafy loatra isika izany raha tamin'ny fotoana ny alako toatrano any amin'ny hopitaly izy miainga efa adiny roa latsaka izay tsy efa kely ve sisy izy diditra ny atsira ka zay ny tsy andehanana mafy nanao inona tsy afaka nidina akory sika sao de voan'ny accident ty koa tena tieraka dolo ry renina ny tenin'ny professeur Sinazy professeur eno hoe ahoana ny zava-dehibe anankiroa hitsanga amin'ny volana desambra ozy izy zava-doza eny zavatra tena mpiangonana ankeo iny anankiray de nray zany zo izy lasany zao ka raha fantatra kosa zany de tokony tsy holozanao any izy afaka naka ny volana mety fanafodiny fientanantrano aiza moa nakosako n'izany ry renina raha nakosiko ve tsy zao inona tso ny azo atao tsisy azo atao ny andro ty efa miariva tsy ho tratra atsika tso ny aminenina tsy azoko zay ry tenin'ny professeur tandremo izy fa raha miherina ny taona ka miverina any amin'ny toerana nadeha amin'io izy sady natako tamin'ny pasany ny tongony
Tiany amin'ny ariva ty tsy tafaverina tsisy fa sy ny very zany no teny kamo tsy hoe veriko satria ataoko fa naiky tsaboako kinanjo tsy nanaiky nisaraka amin'ny fiazy aleo mbaty andray lesofotovy misy mandefa mesazy ianao jereo hoe oay sady tovy aizany kanao hoe vakio e jereo volezy fa amin'ny fotoana andraisan'ny laty SMS efa fasanity misy eo tamin'ny fitahotra andray volana isainy ateriko ny sary dia tsy lesy ritovo fitakio diso hevitra aleo atsoko izy irainina oeto aloha fiaro aiza re allo tovo ery eno lesy a efa ty andalana monjy any laza miverena zao de zao aza misairana mandany andro hoe tsy maintsy miverina lesy tsy ritovo vao fitakela tandremo aza miditra ao tokotany-pasana mihitsy aloha fa maninony asainy volana apetraka eo tokotany-pasana ane le sary eo apetraka miditra ao alary aza manaiky an'izany aho tsy tafaverina ntsolola aza matahotra lesy lahy tsy maintsy miverina aho tovo zany ne ny tenin'ny profesera hoe tsy te hainao an'izany teny zany fa voavahako ny olako matoky ahy lahy tovo fa izy lahy zao efa miakatra ny fasana mihitsy aho zao tovo tena miangavo ny lela-paladila izy raha mbola nataony laosony raha lahan'lahy ihany mino zay lazaiko miverena lesy fa aza miditra ao tsy lesy diso oriana loatra efa eto anoloan'ny vavahady mihitsy aho zao rehefa mivonitanatana ny vavahady tsy ritovo aza miditra ao efa amin'ny enina latsaka dimy mihitsy zao tsy maintsy miditra aho io efa miandry eo tokotany-pasana io ambaravarana io mihitsy ary volana sady oatra misy hery misintona mafy anatona azy zany le ty tovo tsy andriamanitro irainina aleo etiko ny fiara ka nahoentinao aza ny fiara ary jery tsy ho tonga eny amin'ny fasana anatiny 10 minitra mihitsika kory satria voeto masindreny tsika zao hoe ao ianao hitondrako ny fiara tsisy azo atao atsy mivavaka sisa volana io ambaravarana io izy tovo efa niandry ianao tonga ary volana tonga anatitra ny sarinao araka ny teninao hoe satria teo afaka iny sarinao dia azako tapainay intsony efa velao tsy manako tapanao tovo vao maike mandamina sy mamerina ny sainao aza tadidinao ve ny teny fanomezantsika teto heritaona lasy zay ireo teny sy tokony menao matotsy tanteraka zany dia efa tsy anjarantsika ary volana satria ianao no nivadika tamin'ny fanekena sy nanadino ary nivadi-bolana eny fantatro tsara zany efa vadiko feno ary efa nikeko teo anaty amin'ny fianakavianany tsy izy ny anjaranao ritovo fa iza tsy izy ny taloha fa iza volana taratry ny endriky ny fitiavanao ahy fotsiny ny tiavanao azy tsy mety ho feno ny volana raha tsy efa tsinana aloha ny fitovo tsy afaka nivady mihitsy sika satria ianao olona efa maty ry volana lolo ianao lolo ary rehefa tsy afaka miaraka amin'ny fahavelomany sika dia hiaraka amin'ny fahafatesana inona ny tianao lazainy efa lahatra sy anjara tsy azo itovirana ny antsika ritovo avy andao manatona afa aza matahotra volana tsy ho aza sotoninao avy zany afako zany mafinaritra be nge ty amin'itovo tsy atsiaro jalitsony ianao andao fa ty volana tsy io ny fiaran-tovo ry jery tena tsy tazako otsony izy mbola mifonitana ny vavahady eny ka tsy eto tokotany-pasana tsoniko efa tena tafiditra ao angambany ka iandry avy eno sa anaraka hiditra anaraka anao andao ary
Sokatra tia ny varavarana. Maizina be ato zany le reny. Ino andraso ty misy labrika. Aiza hoe? Ty misy zavatra tazanao ve? Aleo aloha atosiky ny varavarana hidirako e. Zay. Ary eto ty le reny ty. Tsy misy na inona tomty hevitra ty. Atao mihina ny aony. Andreo rojery ahoana iny misy an'le vatany volany? Andraso ary ala matotra ianao. Anilona rereto andao hiaraka ao? Io mivata zao. De jereo fa ohatry ny misy zavatra eo akaiky ny vatipaty. Ino? Polisa. Jereo ny reny na olona mihitsy hoe. Misaron-damba. Jery matahotra. Aza manantona tilo anao fa aleo za ihany manokatra ny lamby. Tovy amizay tena hitovy ty. Tsary tovy. Ahoana ry jery maty sa velona? Indrisy reny. Efa vatana mangatsika tsy maina tsony ty. Maty ve? Eno maty ve? Lanto maty tovy. Dray ry jery fa loza inona rety e? Diso arena loatra tsika reny. Maty izy. Indrisy lesy ry tovy. Raha mba neno ao matsy alahy de raha mba nanaraka izay nilazaiko. Zao ve le sisa nefa ranona. Jery okizay hoa. Tovy tena lasa tokoa ve? Tsy namelany ve lahy raha tsy lasa? Okizay ry jery ndao hivoaka isika ndao hiala eto. Veloma leso ry tovy rahalahiko. Izay ve no anjaran'lahy? Tsy fantatro tsony. Indrisy lesy ry tovy mantra. Veloma mandrakizay lesy lahy. Mandria-piadanana. Fa ahoana raseta? De tsy haiko raha velo fa misy miantso any an-tanàna hoeko. Ka miantso hoe ahoana ge? Ka ny lehibe amin'ny fokotany ao Soamandaza ao no miantso ny ankizy mpanampy ao an-trano ao e. Ny ankizy mpanampy? Eno reo ankizy miandro trano ao Masindray zany le roa. De hoe ahoana fa misy inona onika? Nisy namako ny fasany. Eno misy namako ny fasana? Ohatray. Ireo komity mifandriam-pahalemana ao Masindray no nahita fiara roa nakeny amin'ny fasana sy nahatsikaritra olona roa miditra tao an-tokotany pasany. Marina ve zany? Ka izany no izy raha velo de ahoana zany ka? Tsy maintsy mandeha zao de zao ary avy hatrany de hiakatra eny miaraka amin'ny zandary sy ny fokotany ka. Tsy maintsy sambolony zany olona zany raha velo. Raha mbola ho tratra olo e. Reto ankizy ko ary nakaiza to tsy misy hita daholo koa nge Ka io koa zao no mahagagako. Zay mantsiny. Tsy hita tovy de tsy hita koa jery mivady. Mahagaga zany fa inona marina raha no tena dikan'izao rakizy inona marina no anton'izao e? Ho lava ny resaka ary tsino ao nareo ry dada Toraseta. Mahagaga sy mahazendana mihitsy zao toe-javatra zao rakizy marina moa. Na izahako ny azy fa ny masoko no nahita kanino atao hoana zao ny filazan'izao amin'ny feno sy ireo ray aman-dreny ny andresena lahatra azy. Andolo sika hiala eto amin'ity toerana ity aloha e. Andao tokoa aloha e. Mangororom-bary miterako mihitsy zany marina moa. Dada Toraseta. Ahoana e? Tsy ino anao nefa tsy maintsy resena lahatra koa. Fa misy inona jery inona nahazo an'tovy sy nahavoazo toy izao e? Fitiavan-dolo na tonga an'izao ry dada Toraseta. Fitiavan-dolo? Eno andao de any tanàna any aminareo any manazava azy aminao mitantara ny zava-nitranga rehetra. Mifarana temo ary ilay tantara nosoratany Razanabary Voangilalao ny Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fitiavan-dolo. Ireo nanomena ny tantara Vantsoa, Ange, Vola, Lanto, Liva miaraka tamin'ny vehivavy Sinaizy, Rakoto, Renaud
Arsène ary Aramba. Tovy razana manosy no milandra ny feo, na anjary liva no ilana didosy.